vavaksika to sotranao zay ry Andriamanitra renay tsara indrindro nanomezanao anay an Jesosy Kristy ilay sorona tokana mantany zay nanafahanao anay tamin'ny fahotana sy nanomezanao anay ny aina vaovao amin'ny zanak'Andriamanitra. Sotranao Jesosy raha mbola omenao indray ty fotoana maraina ty zay hitokana sy hipetraka eo amin'ny tongotrao iaino ny teninao. Ianao mihitsy Jesosy no tadiavinay, ianao mihitsy ilay zavatra sarobidy indrindra izay mahatonga anay mipepetsero satria rehefa ianao no banga eo amin'ny fiainanay dia tsy misy fiainana tsy fahavelomana eo aminay. Mangataka aminao zay amin'ity maraina ty raha hianatra mikasika ny boky ny Agay. Mangataka indrindra ny fanahy masinao ilay mpampianatra tsara indrindra ametraka izany teny izany, omenay ihany koa ny fotorotoro ny fonofo mahay mandray izany teny izany mba tsy ho teny ho reny sofinay fotsiny fa tena hiditra ao anatin'ny fonay, hioripaka ao anatin'ny fiainanay ka amoa be eo amin'ny fiainanay izany. Dia mampianaranay Jesosy fa tsy mahay zay dia tapony atompo mba tsy ho hita fa okenao no hita. Raha zavelan'ny feko no hoe fa ny feonao. Ny anaran'i Jesosy no mandapo zany. Amen. Ny voalohany teny dia ny miarahaba antsika rehetra nahazo ity fotoana ity izay ahafahantsika mipetraka eo an-tongotry ny tompo hianatra ny teny. Ny zavatra hianarantsika androany izay anjara nomena dia fampianarana mikasika ny boky ny Agay, izay boky izay hianarany fiangonantsika amin'ity taona 2024 ity, ary tsy mahagaga moa fa ny nanomboka tamin'ny herintaona dia ireo boky sy ireo mpaminany mahakasika ny fiverenana avy amin'ny fahababoana no ny anaran'ny fiangonantsika. Zany hoe ireo toe-javatra manodidina ny fiverenana avy any amin'ny fahababoana no tena ny fantohan'ny fiangonana, izay tsy hafa fa ireo toe-javatra manodidina ny fanarenana indray ny fiainan'ny Israely taoriany sesitany angamba ny tena moramora koa azo antsika atao hoe fahababoana izay nanongotana ny zanak'Israely ka nafindra nankany amin'ny firenena jentilisa nandritra ny 50 taona mahery ary dia miverina indray ao amin'ny taniny ka anorona indray ny fiainany ara-panahy, ara-politika sy ara-tsosialy. Ka sokafy ny bokinareo amin'ny boky Agay fa io no ianarantsika androany. Mizara telo lehibe ny fampianarana izay ataoko. Telo. Ny voalohany dia mba azontsika tsara ny votoatin'ny hafatra sy izay tiany ny ten'Andriamanitra amin'ny boky ny Agay mba azontsika tsara dia jerentsika ireo toe-javatra ara-tantara sy ara-tsosialy, ara-politika ao ambadiky ny faminaniany Agay. Zany hoe contexte zany voalohany. Dia faharoa dia momba ny mpaminany Agay. Izay tsy dia fantatsika firy mikasika azy nefa tsy maintsy resaka kely mikasika azy antsika. Dia ny fahatelo dia ny hafatra izay nentin'ny Agay. Ina no hafatra na ny message ao anatin'ny boky ny Agay ary ny fizarana faefatra farany izay hamarana anazy dia ny hafatra ho antsika. Le fahatelo teo zany dia le hafatra nentin'ny Agay ho an'ireo olona tamin'ny fotoana izay niainany fa ny tapany farany dia jerevantsika indray ny hafatra ho antsika ankehitriny. Ireo le fizarana efatra zany hoe ny telo amin'io zany tena bantoerana fa le fizarana faefatra farany dia karazana réflexion na fandinindinian-tena izay iarantsika manao. Ndao ary hikiditra avy hatranintsika amin'ny toe-javatra ara-tantara ao ambadiky ny faminanian'ny Agay. Zany hoe ohatrohatran'ireny mampianatra any amin'ny salita reny zany zao faly moa mahita an'ireo mpianatra taloha reto dia ohatran'ny mahatsara hoe any amin'ny salita ihany mampianatra tsy tena ohatran'ny hoe endrika fampianarana ao an-dakilasy misy le izy satria fampianarana boky no atao. Ny toe-javatra ara-tantara ao ambadiky ny faminanian'ny Agay. Ny zavatra tonga dia hisariako ny saintsika dia ity
izay isika no mamaly azy. Ina moa mahatonga ny fiangonana Luterana Malagasy ny fidy an'ireo boky sy mpaminany taorian'ny fahababoana ianarantsika nanomboka tamin'ny heritaona mitovy amin'ity taona ity asana mbola itoko amin'ny heritaona fa ny any amin'ny toby lehibe farimena ohatra dia ny bokyny Malakia ihany koa izay taorian'ny fahababoana ihany koa. Ary ny fikambanam-behivavy Luterana dia ianatra ny bokyny Estera izay zavatra taorian'ny fahababoana ihany koa. Ina no mahatonga an'izay? Dia rehefa zany no mandinika tsotsotra amin'izay mba takatry ny saiko dia zao mety mieritreritra ny fiangonana Luterana Malagasy na ny foibe FLM fa misy zavatra rava ao amin'ny FLM izay mila aorina indray. Dia angamba hoy ihany. Ndao mijerentsika ny toe-javatra. Tsy azotsika sarana mihitsy ny afatra nentin'ny Hagai sy ny mpaminany Zakaria. Satria ireo tena niaraka presque tao anatina vanim-potoana iray ireo mpaminany roa ireny niasa. I Malakia no somary aty aoriandrina kely satria manodidina ny taona 700 taloha Kristy ny any Malakia. Fa i Hagai sy Zakaria dia tamin'ny taona 109 zany hoe manodidina ny eo amin'ny 20 sy 500 eo no niasana izy mirahalahy reo. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana zany hoe ijery kely tantara isika. Nisan'izany mpanjaka antsoina hoe Kirosy lehibe zany izay persianga moa izy dia niezaka izy niady tamin'ireo firenena maro fanjakana maro ary dia nahazo ampira ngeza be midadasy tsisy oatra zany satria manomboka avy any Egypta avy any amin'ny renirano Nil zany hatrany amin'ny faritra Inde io fanjakana zany hoe tena ngeza be zany. Ary dia nirereto koa izy satria tsy nisy nahatohitra azy na dia Babilôna azy izay nambabany reto zanak'Israely reto dia resiny manodididina ny eo amin'ny taona 700 eo resiny ihany koa i Babilôna. Noho izany dia lasa izy indray no mifehy ny faritra rehetra tany amin'ny faritra atsinanana akaiky tranainy izay no filazana ny hoe Ancien Proche-Orient faritra atsinanana akaiky tranainy izay ny teny malagasy. Noho izany dia tamin'ny taona manodidina ny eo amin'ny 720 sy 500 ka hatramin'ny 730 sy 500 eo zany nandritra ny 20 taona izy zany nanao an'izay fantarana ny ampirany zay ary dia vitany izy vitany. Donc ça tamin'ny taona niditra tao amin'ny ny renivohitry Babilôna izy ary dia napetraka amin'ny mahampanjaka ny ampira ny Perse azy ary dia mazava ho azy fa tsy manan-kery amin'ireo baby rehetra intsony zany tsy manan-kery tsy ny Babilôniana intsony zany mifehan'ireo baby rehetra manomboketo fa ny ampira persiana indray. Noho izany dia misy nantsina hoe cylindre de Cyrus izay misy soratra izay mbola aitsina tsika vakina mandraka ankehitriny izay nanambara fa tamin'ny taona 730 sy 500 dia nalefa nody daholo ireo baby rehetra ary tao anatin'izany Jiosy avy any Babilôna. Izany efa tsy Babilôna intsony moa izy amin'izany fa zay fa anatin'ny efa lasa ampira Perse. Dia nalefa nody ireto vahoaka be dia be, nisy vague maromaro no fandefasana azy ireo mody, nisy vague voalohany, faharoa, fahatelo, fa ilay faharoa io zany tena nisy olona be dia be marobe nody nankany Jérusalem. Dia izao ny zavatra nisy olona miisa anoany amin'ny 42 360 alors que comme teny français soit des 10 nanonako azy amin'ny teny gasy nampidina voalohany ilay vague voalohany zany olona be dia be presque anoany amin'ny 10 alina anoany zany niverina tany Jérusalem. Dia nisy mpanompo ihany koa na 7,000 mahery anoany izay azontsika vakino amin'ny Ezra toko faharoa ny 420 ka hatramin'ny 510. Dia nisan'ilay rangahy antsona andrian'ny Joda zany antsona hoe Sesbazar sy ny gouvernoura voalohany izay notendren'ny Persiana hitarika amin'reto vahoaka reto ody ho any
Jerosalema. Dia zao no afatra voalohany azay no mahatsara n'ity ampira persa ity. Ny azy zany rehefa nalefa nody reto vahoaka reto dia zao no afatra. Rehefa tonganareo dia nataonareo voalohany dia manao fanarenana sy fanorenana indray, restauration tanàna. Dia reto tena didy ny mpanjaka mihitsy io zany. Rehefa miverina nareo ny antony hitarian'le rangato sy hoe sesy bazara io zany hitondra reto vahoaka reto ody dia hanarina ny tanàna satria ravan'ny Babiloniana ny manga ny Jerosalema nidorany amin'ny tempoly tsy nisy niraisina intsony. Dia ireo no mission voalohany izay nanirana an'ireto vahoaka reto. Zany hoe manodidina ny taona 7 sy 500 na 7 sy 500 eo zany. Ezra toko fa 5 fa 40 no ahitantsika zany tantara izany. Dia zao ny natao voalohany dia ny nanorina ny fondation le tempoly tao Jerosalema. Natao tokoa le fondation rehefa notariny le rangaty eo zany ny vahoaka dia nanao ny fondation le tempoly voalohany. Zany hoe ile tempoly zay rava zany dia hanorina azy indray dia naorina ny fondation. Fa izao anefa vahoaka mahantra reto, vahoaka sahirana satria izany miverina avy amin'ny fahababoana zany tsy mora ny hiverina indray amin'ny fiainany andavanandro satria ny fambolena ihany koa nisy biby sy nisy biby nihinana aretina maro samihafa namely ny volo kereny olona tamin'izany fotoana zany. Ary nisy aza moa tamin'ny fotoana io ireo zay nanao karazana raha mivombolantsika kehitriny zany nanao mama sauce ny sasany satria ireo jiosy zay niverina nahantra izy kanefa nisy vahoaka ihany zay tsy lasa babo ireo vehivavy zay nipetraka teny no nalainy vady mba namoramora ny fiainany. Mama sauce ihany moa azo lazana zany. Dia zao ny zava-nisy nahantra ireo vahoaka ireo aiza izy nanaovanay an'izay tempolinareo fa ny tranonay aza mbola tsy mitsangana zay aza kere hoy izy vahoaka. Noho izany vita ny fondation niala daholo ny olo tsisy nanao tsony. Nanomboka tamin'ny taona 7 sy 500 io talohan'i Kristy ka hatramin'ny 2 sy 500 izay nitarian'ny Zerobabela izay gouvernoura sy le pisorona be sy hoe Joshua na Jesua sy ry mpaminany Agai Zakaria. Zany hoe nandritra ny 70 taona na 70 taona eo natory tao le fondation tsisy nikitika. Ohatrany manjoantsika ihany ndraindray misy fiangonana hatsangana dia eo matory eo satria mieritreritra fa mahantra daholo ny olona. Zay ho hitantsika moa ny antony nampahantra azy. Dia 2 sy 500 amin'izay naniraka ny Zerobabela ilay gouvernoura indray ny Persiana hanetsika indray ny fandroana ny tempoly. Tamin'ny fotoana io tompoko no niantsoan'i Jehovah ny mpaminany Hagai. Ao anatin'izany fotoana sarotra be zany. Ao anatin'izany olona izay mieritreritra fa tsy manana mahantra diso fanantenana very fanantenana dia io no netsehiny Hagai nanentana nitory-teny manodididina ny taona 2 sy 500 dia tamin'ny volana Aogositra 2 sy 500 Aogositra 2 sy 500 dia niverina indray ny asa fanorena taorian'le 20 taona natory tao ny fondation. Dia tamin'ny Aogositra 520 talohan'i Kristy dia niverina indray ny asa fanorena dia narisika ny olona. Donc zany ny zavatra rehetra zay ianarantsika amin'ny boky ny Hagai dia toriteny sy fanentanana an'ireo vahoaka reraka ireo. Donc aitsika sary an-tsaina avy hatrany ny zavatra izy tseo ao. Nandritra ny efabolana sy tapany eo no nanaovana le tempoly. Efabolana sy tapany zany hoe tamin'ny taona 5 sy 500 volana Mars 5 sy 500 taorian'i Kristy vita le tempoly. Vita soa tsara ny tempoly.
ny ao amin'ny Ezra toko fahaenina ny andiny fahadimy ambin'ny folo no ahitantsika an'izany. Ezra toko fahatelo andiny fahavalo no ahitantsika an'io tantara io. Fa izao ny zavatra nagaga. Efa vita ilay tempoly dia nitomany ny olona. Ino nampitomany azy ino? Ny fangaro tao amin'ny ranomason'ny olona ny alahelo sy ny hafaliana. Faly ny olona satria vita ny tempoly. Fa izao ireo ray aman-dreny izay nahita ilay tempoly Solomona sy ny voninahiny tamin'ny voalohany dia nitomany satria maneno diso fanantenana. Ratsy tarehy ilay tempoly. Tsy mahagaga anie zany. Olona sahirana, olona mahantra. Dia izao ratsy tarehy ilay tempoly sady nihena ny dimension'ilay tempoly azy. Tamin'ny taona 5,900 io no vita ilay izy. Ny faly ny olona rehetra, ny falifaly ny vahoaka sy ny olona rehetra fa nanomboka indray zany ny asa fisoronana tao amin'ny tempoly. Dia hijery avy hatrany indray tsika mikasika ny mpaminany Hagai. Iza moa ity rangaty? Iza moa ity mpaminany Hagai ity? Tsy dia fantatsika loatra mikasika azy. Tsy fantatsika raha mamaky ny mpaminany Amosa atsika zao dia mahafantatra hoe zao ny asa fanaony andavanandro avy ary aminany na izy sy ny sisa. Fa mpaminany Hagai tsy fantatsika loatra. Iray amin'ny mpaminany kely izy ny boky zany ny anarany hoe Hagai dia avy amin'ny teny hebreo hoe Hag, izay midika hoe fetim-pivavahana. Ka ny anaran'ireo mpaminany ireo zany dia misy fifandraisany foana amin'ny asa izay ataony, izay nandan'Andriamanitra azy. Ka ny anarany hoe Hagai izay manambara fetim-pivavahana dia zao efa faminaniana sahady fa izy dia anentana amin'ny fanorenana n'ilay tempoly. Satria raha vao resaka fetim-pivavahana jiositsika dia tsy azontsika sarana amin'izany ny tempoly. Satria ao amin'ny tempoly no ivon'ilay fetim-pivavahana rehetra izay natao. Tsy fantatra na ny toe-pony na olona masika izy na faly izy ny sisa. Fa ho hitantsika ao amin'ny toriteny izay nataony fa olona naharitra izy. Olona manana toe-po maharitra sy mandefitra amin'ireo fanarabiana sy ireo réaction rehetra, mihiba rehetra nataon'ireto vahoaka reto. Dia ny zavatra fantatsika fotsiny dia mpaminany izy satria nantsoina amin'ilay anarana hebreo hoe Navi. Dia voalaza koa izy malach amin'ny teny hebreo zany hoe hira. Dikan'izany ny rain'Andriamanitra izy tolony teniny. Dia misy lovantsofina be dia be zay tsy ho lazaiko eto, ny lovantsofina jiosy marobe zay manambara ny mikasikasika azy. Fa atao antsika tonga dia hijery avy hatrany ny afatra nentiny Hagai. Mesary tapany fahatelo. Antony tapany fahatelo ity tsika tena mijanona ela satria antony tena misy votoatin'ny boky manontolo. Ny mpaminany Hagai avana dia mpaminany tsy manan-kialofana. Mpaminany tsy manan-kialofana. Mpaminany miady ho an'ireo tsy manan-kialofana. Fa mety tsy arakaraka izay nieritreretantsika azy. Satria raha mamaky ny bokyny Isaia tsika dia ireo vahoaka mahantra izay voahitsakitsaky ireo mpanan-karena no nantsoina hoe tsy manan-kialofana. Raha mamaky ny bokyny Amosa, Hosea, Jeremia tsika dia ireo vahoaka mahantra tsy manana ninino atao hoe tsy manan-kialofana. Fa eto dia Jehovah'Andriamanitra mihitsy tsy manan-kialofana. Jehovah tsy manana trano hipetrahana. Azay tena fototsy ny olana rehetra. Inona moa no olana amin'izany dia? Inona moa ny problema amin'izany? Andriamanitra ve dia hilavany tahaka an'izany? Ny lanitra mihitsy aza ny tranony. Atao inona zay tranon'olombelona ty an-tany aty, trano azo. Fa inona no zava-dehibe ao ambadika izany? Afatry Amosa voalohany izany. Famindraam-po sy fitiavana no dikan'izany. Satria maninona? Satria Andriamanitra dia monina eo afovoan'ny Israely. Io ny zavatra tena tiany indrindra sy faniriany indrindra. Hatramin'ny voalohany, raha mamaky ny baibolitsika hatramin'ny voalohany amin'ny Genesis, dia ny zavatra nataon'Andriamanitra dia izy hipetraka sy honina eo aminy. Io saedena io tompoko dia pré-sanctuaire.
io ny tempoly voalohany. Jereo kena sao dia mianjery eto. Io ny tempoly voalohany. Andriamanitra monina tao saedena amin'ny maha-tempoly voalohany azy. Ary ny sary rehetra zay hitantsika ao testamenta taloha, ny tao Sinay ohatra, Sinay zay niakarany Mosesy, dia sarina tempoly ihany koa ny Sinay. Satria tao amin'ny tampon'ilay tempoly tao nisan'ilay fitoerana masina izay niona Mosesy tamin'ny Jehovah-Andriamanitra. Ary ny vahoaka dia taty ambany. Jereo daholo ny tantara rehetra fa ny nataon'Andriamanitra dia ny te-olona eo afovoan'ny olona, satria izany fonenany eo afovoan'ny olona izany no ahafahany manadio sy mamela heloka azy. Ka ny tsy fisihana tempoly, ny tsy fisihana tempoly dia midika fa tsy misy famelan-keloka, tsy misy fanadiovana, tsy monina eo Andriamanitra absent eo amin'ny Israely Andriamanitra. Raha mijery ao amin'ny bokin'ny Ezekiely tsika dia mahita nasehony Jehovah-Andriamanitra tamin'ny mpaminany fa iny Andriamanitra mitaingina kalesy volamena miala avy ao amin'ny tempoly Jerosalema mankany Babilôna. Tsy tao izy niala tao Jerosalema izy fa niaraka tamin'ny olona tany amin'ny favaboana tany amin'ny Babilôna. Ary eto ny fonenan'Andriamanitra sy ny fanorenany trano tempoly ho azy dia midika fa miverina ao Jerosalema izy. Azonareo tsara angamba ny problema ny olona sy problema n'Andriamanitra. Ny olona dia ny tranony no namaika azy, fa ny n'Andriamanitra kosa dia ilay famelan-kelo. Ny olona dia ilay hanina hohaniny isan'andro no mahamaika azy, fa ny an'i Jehovah-Andriamanitra kosa dia ilay hamelona ny fifandraisany indray, hamelona ny fifandraisany tapaka taminy nandritra ny fotoana ela. Ino ao? Ino afatra voalohany? Dia ny afatry agay zany voalohany dia zao izy: apetrako ho voalohany Andriamanitra, dia ataony voalohany eo amin'ny fitahina ihany. Apetrao voalohany Andriamanitra, dia ataon'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fitahina ihany. Ino afatra lehibe sy ngezandrindra amin'ny bokin'ny Hagai. Ary dia io no mahatonga an'ireo misy karazana toroteny efatra lehibe eo amin'ny bokin'ny Hagai, izay hojerentsika. Atao akaiky ny baibolinao fa ianarantsika tsara ireo afatra ireo, tsy mivoaka etsika ritrazitsika tsara. Votoatin'ny boky izay nandanen'ny synodany Fraiko avy amin'ny fianarantsony dia hoe tamin'ny mpianatra anareo ty boky ty tsy miala etsika raha tsy haintsika ity. Voalohany amin'izany dia ny eo amin'ny toko voalohany ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Ity dia fiantsona ny vahoaka hanavao ny fanekena tamin'ny Jehovah. Fiantsona ny vahoaka hanavao ny fanekena tamin'ny Jehovah. Ny eo amin'ny ny andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahaenina dia fialantsiny ny vahoaka. Mialatsiny ny vahoaka fa mahantra hono izy. Ny trano no mbola tsy vita, mbola tsy tonga ny fotoana izay tokony hanaovana ny trano. Izao no lazain'i Jehovah, ny andiny faharoa zao ny vakintsika. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ity firenena ity dia manao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranon'i Jehovah. Nareo tsara zany. Zany nataony vahoaka, mbola tsy tonga andraso aloha, mbola hanao ny tranonay aloha zahay, mbola andamindamin'ny fiainana tsara aloha zahay. Ny andiny fahatelo dia tonga ny teny Jehovah nentiny Hagai mpaminany nanao hoe moa andro tokony toerany tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao, kanefa rava ity trano ity. Ianareo izy manana trano fa zaho dia tsy manan-kelofa. Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, hevery no lalanareo. Dilio tsara aby ny zavatra iainanareo izy.
efa namafy be ianareo nefa kely ny taona, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afapo, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao ampitapoloaka. Asanay ty moa le ataon'zareo inona moa le filazana le hoe tonga dia lasa moa sa ina izy teo karama ampiasa fanjakana. Andiny fahafito izao lazany Jehovah tompony maro, heverino lalanareo, miverina le heverino la dino tsara n'io zavatra misy anareo io hoe miakara ny tendrombohitra ka makahazo ary ataoviny trano dia angasitrako zany sady ankalazaina ho Jehovah. Ina zava-misy eto miantso ny mpaminany Agay hoe ino ny tena problème. Ny tena problème dia zao hoy Jehovah-Andriamanitra, tsy hoe ianareo mahantra ka tsy manao ny trano, fa satria ianareo tsy manao ny trano dia idiko ny lanitra. Dia izy idiko ny lanitra. Ao amin'ny bokyny Deutéronomie dia lazainy mazava tsara. Fa zao izy misy manko ny atao hoe ny fitahiana dia fanekena amin'Andriamanitra sy ny olona. Rehefa miazo amin'ilay fanekena ny olona dia omena n'ilay fitahiana, rehefa miala amin'ilay fanekena ny olona dia mijalijaly eo izy. Dia zao nataony zao izy no mifehy ny lanitra sy ny any ambany tany rehetra any, zany mifehy azy. Sao dia mieritreritra nareo hoe efa napetraky Jehovah-Andriamanitra eto amin'ity tany ity le zahay dia efa milamina ny rehetra. Tsia vakio tsara ny Deutéronomie toko fahafito amby roapolo, valo amby roapolo fa milaza izy raha manao an'izao anareo dia zao, raha manao an'izao anareo dia omeko anareo ny fitoeram-bilaninareo, ny fanaova-mofonareo, ny voalobokareo, ny divainareo. Fa raha mivadika dia manao izy alefa kobabo anareo, tsy petraky eto. Izay zavatra misy eto no zany dia zao ataovy any aza atao ny trano, fa zao alefako daholo eo valala reo, alefako ny aretina amely ny fambolenareo sy ny fiompianareo, dia ijalijaly foana nareo manga-pahavita ny trano. Zay izy vahoaka mialatsiny Andriamanitra mamaly. Dia zao zava-nisy ny toko voalohany ny 210 ka hatramin'ny 510 dia namaly ny olona. Zay le mahatsaratsika olombelona io mora miverina ny teniny ihany, rehefa voa mamay dia bebaka. Nanoa ny tenin'Andriamanitra, ny bebaka izy dia marina tokoa izany fandaotsika hanao ny trano. Ny eo amin'ny toko faharoa ny 1 ka hatramin'ny 7 dia fampanantenana fanarenana indray. Toko faharoa ny 1 ka hatramin'ny 7 io zany tapany faharoa amin'ny faminaneny Amosa. Zany hoe mandritra ireo efa-bolana sy tapandreo zany dia nisan'ireo faminanena efatra ireo. Mety isam-bolana angamba izy io tsy fantatra, mety volana faharoa zany ty anankiray ty. Dia zao ny toko faharoa ny 1 ka hatramin'ny 7 karazana fampidirana izy io. Dia ny toko faharoa ny 1 faharoa dia milaza an'ilay olona izay nihainy afatra. Ny toko faharoa ny 1 ka hatramin'ny 5 dia mombamomba ny tempoly izay efa vita zafaty. Dia ny toko faharoa ny 1 ka hatramin'ny 7 dia fampanterana ny voninahitry ny tempoly ho avy. Teto zany ny olona dia zao rehefa vita ny tempoly dia manina moa fomba tsika olombelona manko le miandry an'Andriamanitra. Rehefa mba misy kay zay hamatorana an'Andriamanitra dia mamatotra mafy mihitsy tsika. Ny teninao Andriamanitra nanao an'izao ianao Jesosy ny teny an'izao. Tapany fahatelo vita tokoa ny trano tamin'ny volana Desambra eo dia zao niandry ny olona aiza amin'izay azy fitahena efa vita ny trano, vita ny tempoly. Mantany andreo mpaminan'ireo, mantany andreo mpisorona ireny vahoaka izay Jehovah anareo efa tsisy rano akory, tsisy orana, tsisy fitahina, mbola kere ihany ny olona. Dia ino valiny ny eo amin'ny toko faharoa ny 1 ka hatramin'ny 7
tsy namaly azy avy hatrany ny mpaminany agay fa izao nataony miasa nareo ary mpisorona no ary mpisorona ianareo mpampianatra ny Torah mpampianatra ny lalàny zanak'Israely raha ohatra moa misy olona anankiray izay mikasika zavatra maloto ohatra hoe faty ohatra ka mikasika sakafo madio izy moa ve rehefa mikasika n'lay zavatra maloto izy ka mikasika ny sakafo madio maloto ve le sakafo maloto izy izy mpisorona takan'izay koa izy izy io trano namboarinareo io maloto ino nampaloto azy satria ny tananareo izay nanamboatra azy ny toeponareo izay nanorina azy dia maloto zay no antony ka rehefa ianareo izay maloto no nanangana azy dia lasa maloto io trano io izay mbola mampiafina ny fitahina raha tsika kehitriny ngao dia tena mila vanina mihitsy dia Andriamanitra ty kanefa tsy zavatra kely amin'Andriamanitra izany avoko satria nanfanatitra azy vakimoa ny ao amin'ny Malakia vakimoa ny ao amin'ny Malakia ny toko faharoa ina moa nataony reto vahoaka reto izy ianao ambinambiny ny biby zay tsy manjarinjary avy aminy nentiny Kilemainy jamy hoy Jehovahandriamanitra taminy ateronareo any amin'ny governeranareo any reo biby Kilemainareo mba tiany ve io ny governeranareo azy tsy tiany io vao maika fa izako no zany izy dia maloto ny tempoloko no ny faniratsiranareo ny tempoly amin'ny alalan'ny fanatitra maloto toeko maloto ny mpisorona moa tamin'izany fotoana zany sy nanaiky fotsiny ilay fanatitra ratsy izy izay misy kilema fa izy mihitsy koa nanao fanatitra misy kilema tao amin'ny tempoly ny mpisorona ny saraka tamin'ny vadiny nanao divorce sy ny sisa misy faratsepitronatena be dia be nampaloto ny fiamonana dia rehefa tsika ianana mieritreritra fa rehefa manompo amin'Andriamanitra aho rehefa manao tsara ny aditiko amin'ny madiakona aho amin'ny mapastora amin'ny mampiandry dia efa ok zany amin'Andriamanitra ina koa motadiavin'Andriamanitra tsy ok raha tanana maloto fisainana maloto fitondrantena maloto dia mandoto ny fiangonan'Andriamanitra zay no afatra no zany ty zao raha te hahazo fitahina ianareo izy Malakia dia zao Hagay sy Malakia tovitovy ihany reo dia zao mibeba diovy ny tananareo sy ny fonareo zay vo atero an'izay fanatitra zay vo misokatra ny lavitra zay ny afatra fahatelo ny afatra fahaefatra farany dia ilay momba ny fananganana indray izay fampanantenana ny momba ilay voninahitsy ny fanjakan'Andriamanitra ho avy ao amin'ny bokyny Hagay dia efa mampanantena mikasika an'ilay Mesia izay ho avy izay voalaza fa ny firenena rehetra hatramin'ny jentilisa dia iakoka amin'izany Mesia izay mpitarika izay atsangan'Andriamanitra toko faharoa ny andininy faharoapolo toko faharoa ny andininy fahiraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo izay itsarana ny jentilisa rehetra satria ny olona tamin'izany dia nantany tena inona zany mba anjaranay Andriamanitra manompo anao amin'ny fanompoana ianao sy ny fitiavana ianao sy ny fireketany fonay aminao inona no ataonao dia ozy izy hoe ho avy ny fotoana ozy izy izay itsangana ilay mpitsara marina ao Jerosalema ao Ziona izay hitsara marina sy hanafaka anareo amin'ny fangejany jentilisa ary izy no hitarika anareo izy no Mesia izay taranaky Davida izay efa maminany ny amin'ny heveriny Kristy ao amin'ny testamenta vaovao ireo ny afatra ao amin'ny bokyny Hagay raha finitiny ina no atsika iainana izany eto ny tena tsara ny ifampandinindinihantsika ina moa ny ilantsika zany bokyny Hagay zany manina ny fibefandray manao fidy an'izany manina antsika no mandany 50 minitra eto hianatra mikasika ny bokyny Hagay misy inona misy dikany amintsika inona ny hevitry zany ho amintsika ankehitriny
Ny voalohany zay dia zao, tokony anotantenantsika, tokony anotantenantsika hoe maninona Jesosy manome an'izany ho an'ny fiangonana ivelany. Misy zavatra rava be eo amin'ny fiangonana, misy zavatra siva zay mila renina be eo amin'ny fiangonana. Voalohany aloha ngamba ny zavatra akaiky indrindra sy direkta indrindra dia ny cyclone zay nanimba ny trano fiangonana maro izay saiky manerana Madagasikara, indrindra ny faritra atsivon'ny Madagasikara, ny faritra sud-est ohatra. Fa izao ao anatin'izany faravana zany, inona no zavatra ataon'ny fiangonana mba mahatsapa ve ny fiangonana fa mpanarina ny rava izy? Zavatra maro riavana no hita dia izao, mialokaloka ny ankamaroan'ny kristiana. Engany tsy ny diakona, tsy dekona manko fa diakona. Engany tsy diakona mpialokaloka amin'ny alalan'ny vavaka. Io manko tena mamailaka atsika. Vavaka ho anareo e. Falokalofana. Maro be manao an'izany, na zahay pastora koa azy, vao mahita loza na zavatra tokony hanampiana sy hanarenana dia hoy zay hoe mivavaka ho anareo tompoko. Ho ataonay sujet de prière mihitsy zany anareo izany. Dia mijano. Takatry fomba fitenin'ny Jakoba tamin'ny fotoan'andro. Ozy izy hoe ianareo ozy izy mieritreritra hoe ho aminao ny fiadanana dia lasa. Nefa izy noana ozy izy mitanjaka, tsy misy akanjo. Ino ny fiadanana aminy amin'izany? Ary ianao azy zany ndraindray tsy mivavaka akory ilay teny mivavaka io. Vavakinina zany, vavapoana. Fa ny faharoa izay tena ngeza indrindra dia ity: ireo zavatra izay tsy fizika, izay tsy misy vatana, saingy rava, foto-kevitra, finoana, ny mahafiangonana ny fiangonana izay rava, izay mila dinihiny fiangonana loterana malagasy amin'izao fanentanana ny fiangonana hanarina ny rava izao. Ohatra amin'izany fianarana soratra masina. Mazoto mianatra soratra masina ny loterana. Za ngavana tsy resy lahatra, tsy azo resena lahatra hoe tsy amin'ny fampianarana zany nefa ilay tsia ampy be dia be azy. Fa izao ny fanontaniana, ataontsika aiza ireny zavatra ampianarana? Aiza ilay fijery sy finoan'ny fifoazana izay tsotra kely tany, izay zavatra azo ny tonga dia ampianarana? Tsisy an'izany tsony am'izao. Samy mpampianatra daholo ny rehetra, samy miseho mahay daholo ny rehetra, samy miseho mana teoria sy fahaizana, fa tsy misy miaina azy. Rava ilay finoana sy fiainana ny tenin'Andriamanitra eo ny zanak'Andriamanitra ato amin'ny FLM. Mpampianatra daholo fa tsy misy mianatra, mpampianatra daholo fa tsy misy mahay sy miaina izany. Ny faharoa dia ny mahaloteranina, fampianarana loteranina. Zaho dia manomboka mahatsapa fa lasa safiotra ny ankamaroan'ny loterana, kristianina loterana, métis pentecôtiste, métis chaîne, métis apocalypsie, métis fiangonana ara-pilazantsara. Inona no antony? Inona no antony? Eto misy andraikitra mpitondra fiangonana eto, misy andraikitra mpitondra fiangonana satria zao ny ankamaroany zavatra henonareo sy jerenareo amin'ny televiziona sy any amin'ny radio dia ireo fampianarana ireo fiangonana ataoko hoe zanaka secte. Za zao riavana dia matetika anontaniana kristianina any amin'ny tambazotra an-tserasera dia gaga amin'ny fanontaniana. Tsy ilay fanontaniana loatra no tena mahagaga, fa ny hanontaniana zavatra tahaka an'izany aminy. Satria tena tsy fampianarana loterana, tena fanontaniana secte mihitsy no apetrany aminy. Manambara izany fa efa safiotra ny ankamaroan'ny kristianina loterana, rava ilay maha-loterana azy. Za aza maheno pastora anankiray
ny orokoditra anainao zay ozy izy hoe tsy ny mino rehetra kory ozy izy misorona fa ny pastora ihany dia ho zao eny ary tazominy ianao tazomiko ny ary za tsy ampianatra ny ianao mihitsy satria tsy fampianarana loteranina izany maro be ny zavatra ianarana sy inoana sy foto-kevitra iorenany ireo kristianina mpinotsika ireo tsy loteranina fa safiotra metisy andraikitra ny fiangonana zany ary tena asan'ny fiangonana loteranina malagasy mihitsy asan'ny foibe ny FLB mihitsy ny mitazona ny ara-panahy fiangonana iorona misoratra masina sy amin'ny mahaloteranina azy asany andraikitra izany ny fabo dia ilay tempoly misaka tempoly mahotsika eto zao tempoly misy tempoly tsy trano izy moa tena tempoly ina tena tanjon'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis konaiza izy ao anatintsika maro be re tempoly loteranina no mianjerazera sy mirodana mianjerazera sy mirodana tatoato ry havana dia faheno matetika ary isan'ny zavatra anankiray zay tsy ndrepona amin'izay andehanako rehetra ity resaka fanambadiana ity resaka divorce moa zany satria tsy ny kristianina tsony no olana ankehitriny fa tena izay pastora mihitsy voainga anana eno pastora manao divorce resaka tamiko izy ohatrany zavatra tsisy dikany amin'izy fa marobe ny tempoly loteranina izay mianjerazera sy rava sy midaraboka saingy to tsy hita sy tsy every amin'izao misy fampianarana hafahafa any havana marary ny fifandraisana sy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitarika sy ny tarisiny rava avereno aloha ary indrindra ny fiazakazany fiangonana makany amin'ny resaka vola sy projet foana mandrakariva ngamba tsy ataoko hoe foana fa mandrakariva sao dia diso lalantsika tompoko sao dia diso lalantsika sao dia adinontsika ny tena zavatra ny tena voalohany ny asan'ny fiangonana voalohany dia ny ara-panahy fiangonana io voalohany ary hitantsika tsara ao boky ny ankiray fa ny fahadisoany zareo amin'ny atao hoe priorité amin'ny fiainany na tonga ny efa voazana ngezabe dia nisy fahazoany fitahina aso dia izay mahatonga antsika kereto sy mijaly ny fiangonantsika tsy mahita izay hamelomanazy kazana projet ma so tokony verina mifototra aloha tsika ny ara-panahy ny fiangonana tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra ary mato ny fidantiany fiangonana FLM donc samy manakolazany amintsika ity manakolazany amintsika ny afaty sao dia tsy ny fiazakazana amin'irey projet sy le fitadiavana vola etseroa mamaika fa ny amelina ny ara-panahy ny fiangonana loteranina ho amin'Andriamanitra ain'Andriamanitra ny manokatra ny lanitra ao anatin'ray mpimaso jereo tsara fa volana desambra no vitany tempoly desambra zany ny any Israely tsy sorana intsony tsy misy orana ary ny vahoaka gaga hoe aza foana ny orana rehefa nibebaka izy ireo dia nilatsaka ny orana volana desambra izay ataontsika hoe impossible azon'Andriamanitra atao ny fiangonantsika an'izany azon'Andriamanitra atao ny fiangonantsika izany fa zao atao voalohany ny voalohany atao voalohany ny tsy maintsy voalohany dia Andriamanitra ny sisa rehetra dia izy manao azy ivavakantsika tompoko saotranao Jesosy no zany teninao zany izay mampianatra anay ary tompona andraikitra amin'izany daholo izay rehetrarehetra eto na ny pastora na ny diakona na ny kristianina izay manatrika eto tompona andraikitra ahafantatra ny marina amin'ny afatra izay nentiny agay ka ho fampandrosoana fiangonana
tompo mitalao zay ho an'ny Madagasikara. Mahantra loatra ny Madagasikara, miakatra ny vidim-piaina, mijalo ny olo, ary mijalo anatin'izany koa ny mpino kristiana maro, ny luterana. Ngataka tompo manondraha fo, vangio ny firenenay, sokafo ny lanitra ao tompo, sokafo ny fitahiana ho an'ny Madagasikara. Jereo koa ny FLM izay mitady fanarenana fatratra, avereno tompo, aoreno ndray ny fiangonanao, aoreno zay rehetra katsany ny fiangonana, izay rehetra fomba rehetra ataon'ny mpitondra ny FLM, ambino re ianao mihitsy miaraka aminy anatanteraka izany. Fa raha vao Jesosy izay rehetra mety ho fitiavantena ao anatinay, ka izaozaonay tsy hanaovanay ny fiainanay sy ny mombanay ho voalohany, ka hanaovanay ny anao faharoa na mety ho farany azy. Ampianary zay hatoky, ka ion, ka tena iorina tanteraka aminao. Ta io koa ny mpizaika rehetra eto amin'ny eto Miarinarivo, azo aimpanava avao fanavaozana hoentiny miatrika ny fiainany. Ny anaranao Jesosy nangatako izany, anao rery any zay mety ho dera laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. ZFLM full town, mari-pahatsiarovana, t-shirt, polo, sweat capuche, amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Zavaboary, tomitony ny foko
miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona ny orena ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4. Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hampandroso ny fitiavana